Makasika ny zavakanto kosa ny faefatra amby roapolo ny volana ity no hiakatra ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena ao Mahamasina ny tarika Ambondrona. Io fotoana io ihany zany no ahafahany mifanena amin'ny mpankafy voalohany indrindra amin'ity taona ity. Tsara ihany koa no manamarika nefa fa avoaka amin'io andro ihany koa ny rakikira vaovao ny tarika Ambondrona. Ny fikarakarana aloha zany zao hatreto zay mbola ataoko hoe miresaka kokoa amin'ny teny amin'ny lafin'ny fikarakarana mihitsy. Mbola hoavy eto ihany matetika resaka momba ny hoe inona no fisotran'ny fampisehoana zay ataon'ny tarika Ambondrona amin'ny lapan'ny kolotsaina faefatra amby roapolo volana febroary. Efa voaka ny famandria-toerana nanomboka tamin'ny zoma lasa teo moa zany no nivoaka le izy dia mbola mitohy foana zany dia amin'ny herinandro zay moa mivoaka ny tapakila-tsotra eo amin'ny hekitara tapaka no Mbato mitsangana ny hekitara Mbato mitsangana no misy ny famandria-toerana dia ina moa zany fa misy karazana famandria-toerana efa mahazatra ihany lohany io fa azavaiko foana ihany hoe misy le lafin'ny avisy havanana feto dia misy ihany koa le manatrika ny sehatra zany hoe iny le amboarina mihitsy zany manokana mihitsy iny. Le rakikira vaovao avaosiko ny lohateniny io efa misy rakitsara efa mandehany ihany mihodina amin'ny hainao manjery ohatra ny hoe avaosiko ny eny le lohateny zany ohatra ny hoe manambara zany zay zavatra izay ohatra ny hoe folo taona zay ny vita dia manavao an'izay fiaran'izay indray amin'ny mpankafy moa zany ny tarika zay no tanjona ao anatin'le izy. Eo ihany koa ny hoe 5 taona lasa zay no namoaka rakikira farany manavo zavatra ohatran'izany hatrany zany dia avaosiko zay fotsiny lohateny le rakikira iraika ambin'ny folo ny isan'ny lohateny ao anatiny 7 ny tena hira fa ny 2 zany feokira ihany fa fanombohana sy famaranana ao anatin'le rakikira zany hoe generika fotsiny zany izy ireo dia namorona daholo ny tarika atao anatiny nandrindra dia ilay tanàna moa zany na ny production an'ny tarika no karakaran'ny famohanana izy io zay alefa ny pita kokoa tsy inona nanaovana ny fanatotana le izy satria misy matetika ihany le olana ohatrany hoe amin'ny resaka CD ohatra misy fiverenana le izy rehefa misy tsy mety dia mba nijerena ihany hoe inona no ahafahana mety dia noho ny fiara-miasa maromaro moa zany dia azo natao le izy dia mifafana mafy mba ho tonga raha-potoana. Efatra amby roapolo volana febroary ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahan-tena moa zany ao Mahamasina no hiaraka indray isika raha elaela tsy niaraka satria tamin'ny fahelana volana May tamin'ny 2024 no niaraka tao an-tsahamanitra farany dia ny tao amin'ny lapan'ny kolotsaina tamin'ny 10 taona zany hoe fa tamin'ny 9 oktobra 2024 dia antena ina fa amin'ny elaela ihany koa tsy niaonana dia na dia fampiara-patratra ny taona fotsiny ara dia manantena ny fiarahana ara-mozika moa zany ara-kolotsaina ary misy moa zany efa hiditra efa anatin'ny famerenana tanteraka izay ka eo zay ny amolavola zay mba artistika ho atolotra ianareo indray dia manantena antsika rehetrarehetra ho avy.